Mifanindry amin'ny fankalazana ny fahafolo taona ny sekoly Fagie Paramed de Majo ireo tolotra omeny ity sekoly ity amin'ireo lalam-piofanana maro misy ao aminy. Araka izany dia mbola misokatra ho an'ny rehetra ny fisonkafananarana ao amin'ny sekoly. Ny Fagie Paramed moa zany dia mijoro ara-panjakana, mahazo mifankataovana ary mamoaka ny diplôma ara-panjakana. Eto aminay dia misy ny formation agronomie izay ahitana ny agriculture, ny élevage, ny industrie agroalimentaire. Ao ihany koa ny gémologie izay ahitana ireo ny géologie générale sy ny exploitation minière. Ny tertiaire misy ny tourisme, commerce international, ny communication ary ny droit. Ao amin'ny info dia misy ny programmation, ny gestion informatisée, ny comptabilité finance. Ao amin'ny génie civil dia misy ny BTP ary ny topo. Ny industriel moa dia misy ny électrotech, maintenance industrielle, mécanique appliquée. Ary ny farany ny paramedy dia misy ny infirmière, sage-femme, technicien de labo. Ireo fiseho-piofanana rehetra ireo eto aminay dia samy misy promotion daholo noho ny antony fankalazanay ny tsingeritaonanay zany fahafolo eto amin'ny Fagie Paramed. Ny rehefa tonga manantona eto amin'ny birao zany nareo dia mahita ny promotion tokony ho azonareo. Noho ny fahasahiranana amin'izao fotoana moa dia be dia be zany ny tolotra azo omena na dia efa somary feno any ary ny toeranay satria izay misy an'ilay trano inaugurenay izay hotokanana amin'ity volana novambra ity, izay lehibe dia lehibe tokoa eto amin'ny pont Behoririka eto akaiky eto ihany dia misy étage 10 izy io, ahafahanay mandray ankizy hafa zany mba ho samy mianatra zany ny zaza malagasy. Dia manasa antsika rehetra ho tonga eto amin'ny Fagie.